Riava malala ao amin'ny tompo, misaotra an'Andriamanitra isika ao anatin'izao fihiboana izao, mbola omen'Andriamanitra anjara amin'ny teniny sy ny fiainana ny filazantsarany. Alahady 20 Jolay, izay tondranam-bavaka manokana ny toeram-panomanana mpitandrina rehetra sy ireo ny fitoeram-pampianarana an'ny tsika Fjkm. Raha tokony ho izy tokony amin'ity lahady ity no famoahana mpitandrina eny amin'ny toeram-panomanana no ny antony fihiboana mbola miemitra zany ho tsika mbavaka manokana ireo zanakitsika tokony hivoaka mpitandrina amin'ity andro androany ity. Riavana malala AMBARAO ny fahafahana ao amin'ny tompo, iomanantsika ho an'ny Fiderana sy Fankalazana n'Andriamanitra dia ny salamo faha 470, salamo fa 470 ny andinin'ny fahasivy sy ny andinin'ny fahadimy-ambinifolo. Salamo 470 ny andinin'ny fahasivy miapita amin'ny andinin'ny fahadimy-ambinifolo. Rehefa vita zany dia firana faharoa-ambinifolo, Jehovah derainay Ianao ny andinin'ny voalohany sy faharoa no ataontsika. Dia ampitomboana ho amintsika rehetra riavana malala ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo. Dia hiterany tompo eo am-pitsanganana isika isa-tokantrano any ka ioby azy manao hoe: Andriamanitra, hira firam-baovao anao aho, amin'ny valia torofolo no ankalazako anao, sambatra ny firenena izay tahaka izany, eny sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamaniny. Amen. Derainay Ianao, ankalazaina ny anarana, izao rehetra izao manajana, faraina eo mandraky, faraina eo mandraky, Jehovah deraina ankalazaina ny Ianao, izao rehetra izao manaja, faraina kiza. Izao rehetra izao manajana, faraina eo mandraky, faraina eo mandraky, Jehovah deraina ankalazaina ny Ianao, izao rehetra izao faraina mandraky izao. Ivavaka isika riavana malala. Jehovah tomponay io, eto anatrihanao indray izahay mankalaza anao amin'ny hira Fiderana. Ianao ilay masina manerinerina, mpanjakanay, manana ny fiandrianana ambony indrindra, tanteraka aminay izany ankehitriny. Ko Fiderana trany no asandratray ho anao, ary ametrahanay izao fampom-pivavahana izao eo ambany fitarianao tanteraka, hiariarian'ny voninahitra ao. Dia atsiaro sambatra tokoa izay fiangonanao, satria manana anao ho Jehovah Andriamanitray. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonana no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia ho ataontsika ny hira 220 andinin'ny voalohany, melohan'ny andraisantsika ny afatra avy amin'ny ny famakina sy ny vavaka melohan'ny toriteny. Ataontsika 220 andinin'ny voalohany. Tu is
Jesu Kristy tomponay ivavaka isika melohany hamakina ny soratra masina. Misaotra anao zahay afaka hamaky iaina ny teninao tario lalana amin'ny fanainao masina izahay Jesosy, azonay tsara fifantohana na amin'ny sofina na amin'ny maso na amin'ny fihetsika manontolo indrindra fa ny saina ny fo mampana rehetra hifantoka aminao amin'ny alalan'izao famakina sy fiainana ny teninao izao, ka aizanay koa manaparika izany tario lalana tanteraka Jesosy amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ireo perikopa anio ry havana malala. Ny perikopa anio Samoela 2:7 andiny 17 ka hatramin'ny 4. Bokin'ny Samoela 2:7 andiny 17 ka hatramin'ny 4. Filazantsara araka ny Jaona 9 andiny 9 ka hatramin'ny 30. Lioka 9 andiny 9 ka hatramin'ny 7. Ary Timoty 2 andiny 1 ka hatramin'ny 12. Timoty 2 andiny 1 ka hatramin'ny 13. Hovakina misesy izany tenin'Andriamanitra izany. Samoela 2:7 andiny 17 ka hatramin'ny 18. Amin'ny anaran'i Jesosy, araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana rehetra izao no lazainy natana tamin'ny Davida. Ary Davida mpanjaka niditra ka mipetraka teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe: zionina moa ao Jehovah Tompo, ary zionina mpianakaviko no novombinina ambaraka ankehitriny aho. Ary mbola ataonao zavatra kely ihany aza izany Jehovah Tompo, fa indro efa voalazana koa ny amin'ny taranaky ny mpanomponao hatramin'ny mbola any aoriana lavitra aza. Ary zany dia fanao ny olona Jehovah Tompo. Ka inona ntsony no lazainy Davida aminao? Fa ianao Jehovah Tompo no mahalala ny mpanomponao, no ny teninao sy araka ny sitraponao no nanaovanao io zavatra lehibe rehetra io, ampahalalanao ny mpanomponao. Koa amin'izany dia lehibe ianao Jehovah Andriamanitra, fa tsy misy tahaka anao, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao araka izay rehetra reniny sofinay. Ary aizany misy firenena ety an-tany tahaka ny Israely olonao, izay nalehan'Andriamanitra avotana olony sy anaovany anarana ho azy, ary anaovany zavatra lehibe ho anareo sy zava-matahotra ho an'ny taninao teo anatrehan'ny olonao, izay navotanao ho anao avy amin'ny firenena Egipta sy ny Andriamanina, dia nampitoerinao ny Israely olonao mandrakizay, ary ianao Jehovah no efa tonga Andriamaniny. Amen. Lioka 9 andiny 9 ka hatramin'ny 30. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nitody tany amin'ny tany Gerasena izay tandrifiny Galily izy. Ary nialana keny tanety Jesosy dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay efa nanana demonia, ary efa ela izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa noho nahitany Jesosy izy dia niantso mafy sady niankoaka teo anatrehany, ka miteny tamin'ny feo mahery hoe: moa mifaninona akory izao ianao, izao sy ianao Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra, masiny ianao, aza mampijaly ahy. Fa izy nandidy ny fanahy maloto hivoaka tamin-dra lehilahy, fa efa nahazo azy ela izany, ary efa nafatotra tamin'ny gadra ny tanany na ny tongony, ka nambenana izy, nefa notapahany fatorana ka dia netiny demonia ny riotra nakany anefitra izy. Ary nifona taminy izy mba tsy andidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hita nono. Ary nisy kisoa maro andiny iray nandrasana teny tendrombohitra, ary ny demonia ny fony taminy mba havelany hiditra ao anatiny dia nikeny. Ary ny demonia rehefa mivoaka tamin-dra lehilahy dia niditra tao amin'ny kisoa, ary io kisoa andiany ireo nitratrevatreva tany amin'ny antsana ho any amin'ny fahariha, ka dia maty tany. Ary nitany mpiandry izay natao zany dia nandositra izy ka ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia nivoaka ny olona mba hizaza natao izany, ary tonga tany amin'ny Jesosy izy dia nahitandra lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia, fa indro mipetraka eo anila amin'ny tongotr'i Jesosy, nitafy lamba sady arisaina dia raiky tahotra ireo.
ary zay efa nahita dia nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka. Ary ny olona rehetra tany amin'ny tany ny Gerasena manodidina dia nangataka an' Jesosy hiala aminy satria raiky tahotra indrindra izy, ary Jesosy niondrana tsambokely ka niveriny. Ary ny lehilahy zay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy, nefa nampidiny Jesosy izy ka nataony hoe mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Amen. Timoty faharoa toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy hatrano no makina ny teny: koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, ary izay zavatra efa harenao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorin'ny olona matoky izay hahay mampianatra ny sasany kosa. Miaramiaritra mafy amiko ianao tahaka miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba maningo tena amin'ny raharan'izao fiainana izao, mba ahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satro-boninahitra izy raha tsy miezaka araka ny lalana. Ny mpiasa tany izay misasatra ny tokony ho voalohany andray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazavantsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay efa natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy amin'ny tanànaki Davida araka amin'ny filazantsarako, izay aretaka fahoriana hatramin'ny fatorana aza ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany ny aretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy, mba hazon'ireny koa famonjena, dia izao amin'ny Kristy Jesosy mba mivoninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia ara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia ara-mianjaka aminy, raha mandahy isika izy kosa andahantsika, fa na dia tsy matoky aza isika dia mbola matoky ihany izy, fa tsy mahazo mandahy ny tenany. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana rakehitriny nanaovantsika ny hira raika amin'ny telopolo sy eninjato andinin'ny faharoa. Eny manodidinay efa lasana, manakaiky mampanay eny fasana, nefa ry mpamonjy soa tena sitraka tokoa ny tana ikoa ao an-dalana. Dia mbola napaka ampotsika tsiraray avy any ry havana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo. Ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo. Mena anjara kely amin'ny tantara marina anankiray aloha ianareo ankizy sy tanora eto am-panomboana izao toriteny izao. Amin'izao fotoana izao moa rehefa maharary dia avy hatrany dia manahinay foana isika sao dia corona. Mpianakavy finoana avy amin'ny fiangonana anankiray izay tafaresaka taminay tamin'ny finday dia niteny mihitsy eto am-bavaka pastera fa tena hafahafa, fa mikohaka lava tsy afa-kohaka mihitsy. Dia nakany amin'ny dokotera izy, dia amin'ny dokotera moa miteny hoe aza makany amin'ny hopitaly any ianao fa sao dia ianao tsara io ny ifindran'ny aretina, fa reto hohanina. Nohanina ny fanafody foa menikohaka ilay olona. Avy eo indray dia nakany amin'ny dokotera hafa, izay moa ny fiainantsika miovaova dokotera eny. Dia atsovana an'ilay hira vao niraina teo, tsy dia iraintsika loatra izany ry havana, araka amin'ny telopolo sy eninjato andinin'ny faharoa. Be ny manodidina efa lasana, manakaiky mampanahy reny fasana. Zany izany hira izany, efa hira hatramin'izay izany, kanefa nefa ry mpamonjy soa tena sitraka tokoa ny hitantanayko ao an-dalana. Dia tsarana izany dia lasa ilay ramatoa nijery dokotera indray, ny hohanina indray ny fanafody, tsy mety sitrana. Farana miverina tamin'ilay dokotera voalohany, tsy mety afaka ilay
kohaka dokotera mijereny ilay dokotera tsara mena fanafotsy tsy nitenenina izy aloha fa ty hoaninao gaga izy tonga dia afaka le kohaka nisy kankana ny tendany zay nangidikitika azy nisy kankana ny tendany zay nangidikitika azy ifandraisana tsara zay amin'ny toriteny mantsy satria misy foana ny hevitritsika zay eritreretina hoe zao ny lalan'Andriamanitra ay misy lalana hafa hitondran'Andriamanitra antsika amin'ity anio ty ry havana malala dia ho raisintsika manokana ny Samoela voalohany Samoela faharoa toko 17 andininy 420 zao mivaky n'izany tenin'izany Samoela faharoa toko 17 andininy 420 dia nampitoerinao ny Israely olonao mandrakizay ary ianao Jehovah tompo ny efa tonga andriamaniny nampitoerinao ny Israely olonao mandrakizay ary ianao Jehovah tompo ny efa tonga andriamaniny ny lohatenin'ny toriteny manokana an'io dia hoe kristianina tena afaka kristianina tena afaka miainga amin'izany Samoela faharoa toko 17 andininy 420 izany ny kristianina tena afaka voalohany indrindra dia olon'Andriamanitra mandrakizay zay no jerentsika voalohany le hoe nampitoerinao ny Israelinao olonao mandrakizay ary ny kristianina tena afaka koa dia manana ny Jehovah ho andriamaniny araka ilay toyany hoe ary ianao Jehovah ô ny efa tonga andriamaniny dia ary ho jerentsika tsirairay izany ry havana malala ny kristianina tena afaka voalohany indrindra olon'Andriamanitra mandrakizay fanindriny Davida fatratra ry havana malala ny anorina trano ho an'i Jehovah hitantsika izany amin'ny Samoela faharoa toko 17 andiny voalohany ka hatramin'ny 4:12 mialohan'io perikopa izay novakiana teo io zao nefa amin'ny programan'Andriamanitra tsy izy Davida nanao izany fa ny taranany ary toetra mandrakizay ny fahefany Davida olon'Andriamanitra mandrakizay manaiky ny lalan'Andriamanitra zao ny andininy 4:20 sy 20 mivakiana teo zinona moa ao Jehovah tompo ary zinona mpianakaviko no novombinina ambaraka ankehitriny aho Jehovah tompo fa indro efa voalazana koa amin'ny taranakem-panomponao hatramin'ny mbola ny aoriana lavitra aza ka inona tsony no lazainy Davida aminao fanetretena tsy hivelambelany no ny ainan'i Davida ary tsy mbola tao an-tsainy mihitsy koa hoe ny fitohizan'ny taranakara-panahy hiandrandrana ny Mesia de Kristy izany any aoriana lavitrany tsy aivina fa isan'ny tsy nananjo handray ny fiandrianana izy satria nalaina avy amin'ny taranaka kely indrindra izy koa anisany zandry indrindra ka tsy nietreritra mihitsy izy hoe andimby an'i Saoly mpanjaka tena voafidy ho olon'Andriamanitra mandrakizay Davida mpanjaka ary ilay tantara ao amin'ny Luka toko 9 andiny 20 ka hatramin'ny 7:30 mahakasika ilay lehilahy iray nitoeran'ny demonia narivony dia manamafy ity maha olon'Andriamanitra mandrakizay ity rehefa noroahan'i Jesosy ireo dia voly ireo ho any amin'ny kisoa dia tsy niala tamin'i Jesosy intsony ilay sitrana andiny 15 dia nivoaka ny olona mba izay natao izany ary tonga tany amin'i Jesosy izy dia nahita indray lehilahy zay efa nivoahan'ny demonia fa indro nipetraka eo anila amin'ny tongots'i Jesosy nitafy lamba sady arisaina dia raiky tahotra ireo Jesosy ry havana rehefa manasitrana dia tsy apahany fa feno ary raisiny tena zanany ny avotany noho izany lasa olon'Andriamanitra mandrakizay ilay sitrana ny fanafahany Jesosy ilay demoniaka izany zay nafantatra azy tsara hitanao tsara ilay teniny teo hoe momba faninona tokoa izao sy ianao ry zanak'Andriamanitra avo indrindra tonga dia fanampitehana tanteraka zay mifanapitehan'i Jesosy ny demoniaka ary nahatezitra ny hafa izany satria simba ny toe-karen'izy ireo maty daholo ireo kisoa tamin'izany fotoana izany ary mbola pirofo velona tamin'ny andro nampitany apôstôly Paoly tamin'ny Timoty zanany ny atao hoe olon'Andriamanitra mandrakizay araka amin'ny Timoty faharoa toko 2:17 mahatoky izao teny izao isan'ny ataontsika amin'ny vavaka rojombavaka izany fa raha niara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy kosa raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy raha mandaha isika izy kosa andahantsika fa na dia tsy matoky azy isika dia mbola matoky any izy ka tsy mahazo mandaha amin'ny tenany maty amin'ny ota manana fiaretana makatoa izay natao hoe olon'Andriamanitra
mandrakizay. Fampiarana mandray andraikitra, miaritra fahoriana sy mahay manohy ny asa efa natomboka no etsona ny tena mpanompo eto. Tahaka amin'ny miaramila, mpamboly, mpiazakazaka, miezaka ahatratra amin'ny tanjony. Ny maha-olon'Andriamanitra mandrakizay tsy lay safidinao tahaka ny an'i Davida saika norona tempolo. Hay ny fitipoizam-pahefany mandrakizay tonga hatraty amin'i Jesosy izay avy amin'ny taranany ny atao hoe Mesia. Koa ny kristianina tena afaka, olon'Andriamanitra mandrakizay ilaina ny fiaretana nefa mahatezitra ny hafa. Zay ary ilay olon'Andriamanitra mandrakizay anao atao hoe kristianina tena afaka. Fa ny kristianina tena afaka koa dia manana an Jehovah ho Andriamanina. Vavaka Davida mantsy ry havana malala ty Samoela 2:7 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Maneho fa Jehovah no Andriamaniny sy Andriamaniny firenena. Zao ny teny, no ny teninao sy araka ny sitraponao nanaovanao io zavatra lehibe rehetra io, ampahalalanao ny mpanomponao, koa amin'izany dia lehibe ianao Jehovah Andriamanitra, fa tsy misy takanao, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao, ary araka izay rehetra reny sofinay. Raha izany moa no misy firenena ety an-tany tahaka ny Israely olonao izay nalehan'Andriamanitra avotana olony sy anaovany ny navotanao ho anao izay avy amin'ny firenena Egypta sy ny Andriamanina. Araka izany tsy azo ampitahaina amin'ny hafan'ny Andriamanitsika. Mitana mandrakariva ny fanekeny izy ary mijery izay mahasoa ny tsirairay avy. Tsy haivona eto ny tanan'i Jehovah, nanafaka ny olony tany Egypta sy tany amin'ny tany efitra dia zay rehetra nanafahan'Andriamanitra tamin'izany. Ary mbola manamafy izany ny tenin'ny filazan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty 2:2-5. Dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazava-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay efa nitsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny filazantsarako. Ny fahazava-tsaina eto any amin'ny epistily sika no miresaka aty amin'ny Timoty. Nefa fanehoana ny anarany programan'Andriamanitra efa hatramin'ny testameta taloha sy ny ao amin'ny filazantsara dia ny amin'ny Jesosy izay mitondra famonjena no aseho. Tanteraka eto ilay anaran'i Jehovah, Exodosy 7:4 manao hoe izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Kristianina afaka ary havana dia manaiky tsara izany fitohizana izany ka tena ny trinité mihitsy no ekeny. Andriamanitra ray nanao ny programa, Jesosy zanaka mitondra famonjena ary Andriamanitra fanahy manavao ny fiainana isan'andro. Ary dia ilay pratika an'i Jesosy mihitsy no anaporofony izany ao amin'ny Luka 9:7-7. Ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy, nefa nampodiany Jesosy ka nataony hoe mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe izay nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Jehovah no Andriamanitra ka ny baikony no ataony, fa tsy izay tian'ilay lehilahy sitrana, izany natao hoe olon'afaka. Ny tian'ilay lehilahy sitrana izany dia hiaraka amin'i Jesosy foana, fa ny sitrapon'Andriamanitra ndany ianao miverina amin'ny tanàna mitory amin'ny olona rehetra ao an-tanàna. Ndeha hampiaritra izany amin'ny fiainantsika isika. Ny kristianina tena afaka dia manao Fanekem-pinoana ry havana. Ny Salamo 7:30 sy ny Salamo 4:100 ny 10:10 dia milaza hoe saly Fanekem-pinoana, sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamaniny. Mazava ho azy fa ny fahasambarana tokony haina kristianina afaka araka izany dia ny fahasambarana momena kristianina dia hoe dinio tsara fa manana ny Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ny fahasambarana ahafahanao manolotra ny tenanao hiverina amin'ny tompo tahaka ny nataon'i Davida sy ireo mpanompon'Andriamanitra samihafa izay no anjarantsika. Ny Jolay 2:7 dia manamafy izany tanteraka. Ary ny fonareo ny triatriaro aza amin'ny fitafianareo miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo, fa mamindra fosy miantra izy, maharo-po sady be famindram-po ary manenina amin'ny loza. Hitantsika amin'izany ireo fahasambarana
afaka amin'ny loza, mahazo famindram-posy fiantrana isika manaiky azy ho Andriamanitsika, saingy ny fo no triatriarina fotoana indray izao anavozana ny fotsika eo anatrehan'ny tompo mpanjaka atsika. Raha fitinina zany ry havana, kristianina tena afaka, olon'Andriamanitra mandrakizay. Faharoa, manana any Jehovah ho Andriamanitra. Tsy isika kristianina ihany no tokony ho afaka, fa ndeha ambara amin'ny hafa koa ny tena fahafahana ao amin'ny tompo dia mifanekena fa izy Jehovah no Andriamanitsika, Andriamanitra ny firenena ary olo mandrakizay itsika. Inenina amby folo ry havana malala ny fanehoana ao amin'ny baiboly amin'ny ankapobeny miteny hoe izao no Jehovah Andriamaniny ary izy kosa oloko. Misy dikany zany raha ohatra kotianao isan'andro amin'ny ora izany dia 420 ora ny ora, 12 zany ianao tokony hanambara sy ahatsiaro izany. Raha kotianao indray zany a isam-bolana dia hitantsika tsara fa 30 andro ny ray volana, isaky ny 2 andro zany tsika farafahakeliny tokony hanambara izany ma any Jehovah Andriamanitra antsika izany ary ma olony antsika. Ary indrindra raha kotiana isam-bolana tsika mihoatra, raha ohatra kotiana amin'ny taona anankiray, miteny hoe izao Jehovah no Andriamaniny ary izy kosa ho oloko. Tomoera amin'ny tenin'Andriamanitra isika, ho an'Andriamanitra irery any ane ny voninahitra. Amen. Izany ary ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ka ahafahantsika miara-manambara ampanao salamo manao hoe sambatra amin'ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana malala dia tsy mendrika isika, ndao isika hivavaka, hifona, hiaikiova ary ametraka ny fangatahantsika sy ny fametraha-pitokisantsika indray amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, efa tena olo-tsambatra sy firenena sambatra izahay no indro mivarina ankehitriny, satria ny ampahampiainana ihany no manaiky anao Tompo Andriamanitray. Izay eritreretinay no heverinay fa sitraponao tahaka ny Davida nieritreritra n'olona tempolo anao, nefa tsy izay ny fandaranao. Maika amin'ny anay izahay fa tsy ny anao Jesosy Tompo, dia toa mety zany ny fiainanay. Mifony izay fa diso lalana, diso eritreritra ary miaiky iova ankehitriny. Misaotra anao fa efa nanatrotra ny tananao sahady ianao Jesosy. Ankehitriny ary izay dia mitondra mbavaka ny fiainanay manontolo, ny fiainanay rehetra eo anatrehanao. Mitondra mbavaka ny fiainanay tsirairay avy, manana sy manina ny kanjanao zay Jehovah Andriamanitra amin'izao ora izao. Tia hamonjy ny tempolinao nefa tsy afaka satria mikatona ny fiangonana. Eny, fa na izaiza amin'izay raha tsy mahazo mifanerasera, Tompo Andriamanitra mafy aminay zany kanefa tsy maintsy ekenay satria lalana izay arovana amin'ny tenanay. Lasa mamono tena izahay manota raha ohatra ka manohitra izany. Ankehitriny ary izahay mahatsapa nefa fanarenanao anay, maha-olo-tsambatra anay Jesosy. Misaotra veva fampanantenam-pamelan-keloka sahady nefa voizinao aminay, satria miara-maty aminao zay dia miara-belona aminao, na niaritra izahay dia ara-manjaka aminao, ka na dia tsy matoky ary izahay dia ianao tsy mba mandahanay. Misaotra anao mihainy vavaka, apetraka aminao ry Tompo ny fiainan'ny fiangonana. Mafy tokoa mahazo ny fiangonana maro amin'izao fotoana izao, ny fiangonana any ambanivohitra rehetra any. Eny, na ny mpitandrina ara-manjary lasa tsy manana izay haniko hohanina vokatry ny fikatona ny fiangonana ela loatra. Jesosy manjary manameloko anao izahay ho tsy mikarakara ny mpanomponao, hifonanay aminao koa izany. Fantatray fa mahay manome izay hanina sahaza ho anay ianao, ho an'ny mpiangona tsirairay avy, ho an'ny kristianina tsirairay avy. Mahay manome hanina sahaza ra-pasitranana anay ianao, ka na misy mafy ara-manjo ireo avanay sy namanay any rehetra any Jesosy, jereo amin'ny indrafonao izy ireny, jereo amin'ny fiombonanaina aminao izy ireny. Avody ireo manana saina miady mafy, satria toa manakaiky tokoa ny fasana, aza vela ny fasana sy ny varavaram-bato
sy ny fanotofatany no ao an-tsainay fa ny varavaran'ny lanitra amin'ny sokatra sy ny fioaranay izany ary ny fandehananay any aminao ka navelo izay na maty dia ho anao ry tompo Andriamanitra fangio ny satokantrano Jesosy mba tsy hanana ia fa voamaika ifikitra aminao fa tsy ny aretina akory ny ampiverina ndalana anay fa voamaika izay androso itsoro vavolombelonao matoky hatramin'ny fahafatesana indroarany vavakay ampiarahanay amin'ilay vavaka na ampianarinao fa izay manao hoe derainay izay an-danitra ho masinina ny anaranao mitondra ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeonay ny anasaza ho anay ary mamelany helokay tahaka ny namelany izay meloka taminay ary aza mitondra ny any FAHAFAHANA fa manafana ny amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. ny olona ny ankeloka tokoa ry havana malala mandray ny teny famelan-keloka koa mitsangana ankehitriny andray ny teny famelan-keloka avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Izao ny tenin'ny tompo mahatoky izao teny izao fa raha niara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha mandaa azy isika izy kosa andahantsika, fa na dia tsy matoky azy isika dia mbola matoky ihany izy fa tsy mahazo mandaa ny tenany. Voavela ny elokareo mankalaza an'Andriamanitra. Sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny olona voavela eloka mijoro vavolombelona. 27 amin'izany olona voavela eloka izany. Sy olona navotana mba mitsangana faingana ka miterany tompona izay nanavotrana fa eny voninainy manerana ny taniny dendreo ny valiana ka mifetesa irava sy fonjiotera iray pamoronana. Ny olona voavela eloka ry havana malala dia sahy mijoro amin'ny finoana koa ndeha isika hiara-hanambara amin'ny finoantsika araka ny Fanekem-pinoana Apostolika iombonantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao manao hoe Mino Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino ny Jesosy Kristy zananay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nizara nanapaka-potopolala nombona tamin'ny hazo fijaliana maro fianalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka kavanana Andriamanitra Kristo avy any efiny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masinao fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiangonana ny olona masina famelan-keloka fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. dia isaorantsika ny tompo ry havana malala niaraka tamin'izay fotoana rehetrarehetra izay isika. Reto ny rarahan'ny fiangonana rojom-bavaka hivavaka isika mba olon'i Jehovah mandrakizay. Tao anatin'ny toriteny raha teo zany Samoela faharoa toko 7 andininy 420 dia nampitoerinao ny Israely olonao ho olonao mandrakizay ary ianao Jehovah o nefa tonga andriamanina. Izay ny rojom-bavaka amin'ity herinandro ity. Ireo raharaha anatiny ampitaina trany amin'ny alalan'ny email sy ny Facebook ny fandaran'ny fampiompivavahana miaraka amin'ny toriteny ezaka koa isika ampity izany amin'ny hafa. Araka izao hitantsika izao dia mandeha video Facebook ny fampiompivavahana ary dia tahaka izany koa ny amin'ny heriny na misokatra na tsy ny fiangonana dia mandeha video Facebook hatrany ny fampiompivavahana isaorana manokana
ny teknisianna na ny pakasary na ny ao amin'ny vatamarofitsoka na ny ao amin'ny ordinateur na ny mpikarakara izao toeran'izao. Tsy aivina moa fa tamin'ny aliny alakamisy ifozimoa iny a dia nirodany ity pilipitry ty a avy eo ambony eo. Zay mahatonga an'le alitarantsika niova kely indray a rivotra be ka ny rivotra ihany a fa ny vavaka mafytsika fa halany satana ny fisiany fampompivavahana tahak'izao a dia any amin'ireny zavatry ny tany reny izy a. Zay mahatonga antsika tsy mivavaka amin'itony pilipitry tony a ka hiteny hoe eo amin'ny pilipitry ihany mety fa izy io namboamboarina mitefitefena kely izy io aloha mba hahafahana ny asa tamin'ity androandroany ity a fa nirodana avy eny ambony eny a. Sotra an'Andriamanitra moa fa nifindra ny toeram-patoriana fa tsy teto fa raha tsy izany dia tratra ny patory fa dia isaorantsika amin'ny tompo a fa dia efa mba milamina indray zany zao aloha eto amin'ny fiangonana. Ny manaraka ry havana malala ny asa eto am-piangonana dia mitohy tsy kelikely ihany. Efa manao ny chaînage ray manontolo manodidina isika kehitriny a melohany amin'ny tana tanteraka ny ambanin'ny tilikambo sy ny fanarin-drano avy amin'ny ilany atsinanana zay mbola tsy vita fa mpitondram-bavaka tsika amin'ny asa rehetra zay ny eto am-piangonana. Ny asa anankiroa hafa dia mbola miato aloha ao anatin'izao fihibohana izao sy ny tsy fahampiana koa amin'ny etomanana. Dia mampirisika antsika angony indray tompoko ny rakitra efa nomanitsika ho amin'ny asan'Andriamanitra. Arotsaka ao zany na ianao mandalo aty am-piangonana efa misy fandatsahana izany aty am-piangonana satria na amin'ny fotoana izay ivoan'ny fiangonana afaka mifanafatra sy mifagnome mesazy tsika hoe zay mba handefa dia isaorana amin'ny tompo izany. Zao ny tenin'ny tompo am-pitoriteny 5:7 raha mivoady amin'Andriamanitra ianao aza manao ampitso lava. Raha mivoady amin'Andriamanitra ianao aza manao ampitso lava. Dia mbola miato koa ny fakana sy ny fanaterana devoir vokatry le tsika tsy afaka mifandray loatra mbola mikatona fiangonana averina ihany ny finoana mba afaka hitoy izany aoriana kely ao. Ry havana malala milaza koa izay fa betsaka ny marary, misy ny marary tsotra ary mba efa misy mifandray amin'ny mpitandrina, misy ny marary tratran'ny corona. Fa ny zava-dehibe dia ny sitrana ny betsaka ary mahafinaritra anahy ny tenin'ny mpanompo vavin'Andriamanitra anankiray hoe en voie de guérison ianao. Zay ny tenin'ny dokotera taminy a tena tombony antsika izany. Reny olo reny moa ry havana malala efa talohan'ny confinement dia efa tsy nivavaka teto a satria mikokohaka lava mararirary matetika dia tsy tonga teto am-piangonana mihitsy ka dia marina ny an'ny fanjakana aloha nanakatona ny fiangonana tsy hay zay mbola hotohiny roviana no mivoa fa mifampitondram-bavaka hatrany isika ny amin'ny fifanohanana mbavaka betsaka ho an'ny marary fampitondram-bavaka isika fa efa lasan'i Jesosy ny aretitsika rehetra. Dia samy aharitra isika mitandrina efa salama lay ny voto teto efa afaka tompoko a kely sisa isaorana amin'ny tompony anahy endrika ivelany mihitsy ny vo fa dia isaorana amin'ny tompo fa efa nisitraniny izany ary dia efa stable tsara ankehitriny. Izany zao mampita ny tenin'Andriamanitra izao ary ezaka manomboka amin'ny herinandro ambony indray andefa fampianarana fohy video isan'andro fohy ka ny alim-piambenana no ampitaina amin'izany dia mba epita amin'ny Facebook sy ny mail izany atao fohy satria iny mora zaka dia mora ampitaina dia ezaka amita izany amin'iny herinandro iny indray. Hatreto aloha ny lakilosy mbola tsy maneno fa mbola nao réparation zay tamin'ilay accident teto. Saotra an'Andriamanitra isika. Amarana ny fotoana ary isika dia hitsangana isika anao amin'ny 3:7 andininy faharoa. 3:7 andininy faharoa. Ny mpamonjena ny fokombatsere fa anasitranahana ka ho fiainana ny rany Jesosy no tena avotro ka sambatrao sy tretrika ako. Raiso ny tsodrano tononina amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay Andriamanitra loharan'ny fanantenanany ameno fifaliana
sy fiadanana tanteraka anareo no ny finoanareo mba hampitomboana be dia be ao aminareo ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Mipetraka isika manao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ene ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy.